Filazana manokana mahakasika ny rivo-doza voarainy 4 Desambra 2024 tamin'ny 10 Ramaraina. Ny enany herin'ny CHALANE manohy dia miankandrefana izy mahafaka 10 kilometatra isan'ora. Tamin'ny 7 ora teo ary dia any amin'ny 17 kilometatra avaratra Tsinanana Botatiavana Sainte-Marie no misy ny fohibeny. Ny ena ho 5 kilometatra isan'ora ny rivotra entiny izay arahana tafiotra mahatratra 20 kilometatra isan'ora. Ikisaka anantona morontsiraka avony Atsinanana izy ka tombanana hipaka tanety an'io alina be na rapitsy vao maraina. Miova toy izao manaraka izao ny filazana mahakasika ny rivo-doza. Filazana loza manambana miloko mavo amin'ny faritra Analanjorofo, ny distrika Anatalahy, Andapa, Toamasina Voalosi faharoa, Befandriana Avaratra, Mandritsara, Andilamena, Amparafaravolo ary Ambatondrazaka. Filazana fanairana miloko maitso kosa ho an'ny distrika Mampikony, Boriziny, Tsaratanana, Brikaville, Moramanga ary Vatomandry. Foana ny filazana voaraindreto distrika manaraka ireto: Sambava, Vohimary, Bealanana, Antsohy, Antanambao-Manampotsy ary Nosy-Beanala. Anomboka ikisaka morontsiraka ny rahona mialoha azy afaka ora vitsivitsy, ho betsaka menalana araka izany ary ahina ny fiakaran'ny rano amin'ireo toerana mora tondraka. Ny mpampiasa ranomasina anelanelana antsiranana sy manoro dia angaviana mba tsy hiandrika intsony. Entanina ny tsirairay mba hanaraka ny toromarika omeny manam-pahefana eny ifotony.